Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana zany hoe mpitondra sy vahoaka mibebaka. Izay indray no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tatoato dia rehantsika matetika hoe antsoantso amin'ny fibebahana io. Ary tena tsara zany, zava-dehibe zany. Kanefa moa ve tena hain'ny olona tokoa ny tena dikan'ilay hoe mibebaka. Fa raha tsy zany dia mety ho maivana ihany ilay antsoantso. Mety tsy ho tanteraka ilay izy satria tsy tena haitsika tsara ilay hoe mibebaka. Manasanao hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ahafahanao mianatra ny amin'ny atao hoe fibebahana. Ny teny hoe fibebahana raha faritana dia izy io avy amin'ny teny grika hoe metanoia. Matoa amin'ny resaka mandrakariva ny teny grika dia satria izao ny baiboly voasoratra tamin'ny teny grika no nandikana ny baiboly testamenta vaovao eo ampelantanantsika io. Ka tamin'ny teny grika dia ilay soratra hoe metanoia ny tao. Fa rehefa nandika tamin'ny teny gasy ilay izy tamin'ny teny testamenta vaovao dia hoe fibebahana no nandikana azy. Dia io teny grika hoe metanoia io ny tena dikany sy tena heviny dia hoe fiovan'ny toe-tsaina, fiovan'ny faniriana. Zay zany ilay fibebahana. Misy an'ilay hoe fiovana. Zany hoe taloha ianao zany nanana fomba fijery, nanana toe-tsaina izay tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia resy lahatra ianao hoe andeha hamono an'iny, hiala amin'iny, hiova amin'iny. Dia niala tamin'iny ianao dia niditra indray amina fomba fijery izay sitrapon'Andriamanitra. Tsara lavitra no ilay fomba fijery teo aloha. Ary io indray zany no velominao, io indray zany no iainanao. Dia izay ilay fomba fijery niova izay no atao hoe fibebahana. Zava-dehibe io satria ny testamenta vaovao raha jerevantsika ny afatra voalohany indrindra izay nataon'i Jesosy Kristy rehefa nitory-tena izy dia io hoe mibebahana ireo fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny apôstôly rehefa nitory-tena amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia io fibebahana koa no fihezan-teny voalohany indrindra no tenenina. Ary tahaka izany koa Jaona mpanao batisa rehefa nitory-tena dia io fibebahana koa no nitoriany. Zany rehetra maneho amintsika fa tena zavatra lahara-pahamehana amin'ny fitoriana filazantsara ity hoe fibebahana ity ary zava-dehibe izy io. Ka mila ianarana, mila hay tsara ny tena dikany sy ny tena heviny. Ahoana natanteraka an'ilay fiovana ary? Misy dingana telo amin'ny hoe fibebahana io. Voalohany avy any amin'ny fo, faharoa avoaka ny vava, ary fahatelo ampiarina amin'ny atao. Ilay hoe avy any amin'ny fo dia izao. Ny fanahy masina rehefa miasa ty anatintsika dia mampibebaka antsika no asany. Rehefa mandre tenin'Andriamanitra ianao dia matsiaro torotoro ny fonao. Resy lahatra ianao, miainga avy anatin'ny fonao any mihitsy zany ilay farisin-dahatra hoe diso aho. Dia malahelo ianao satria ny fanahy masina malahelo rehefa manoto isika. Dia ny alahelo iny afindrina aty anatin'ny fontsika. Dia izay ilay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ity manao hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra mahatonga antsika hibebaka. Mampibebaka antsika zany ny fanahy masina. Mahatonga antsika hiaiky ny fahotantsika. Hoe tena diso aho, tsy mendrika, tena miaiky aho zany hoe tsy nety ny zavatra nataoko, tsy nety ilay fomba fijeriko teo aloha, tsy nety ilay nitondrako ny fiainako, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Izay ilay farisin-dahatra izay zany aloha tokony hisy avy anatin'ny fontsika ilay izy fa tsy hoe andaontsika hibebaka dia eo amin'ny tendrombohitra fotsiny ihany. Ka raha miresaka tsika hoe mpitondra sy vahoaka mibebaka dia tena tokony ho resy lahatra mihitsy aloha tsika amin'ny hoe tena diso sika. Ilay fomba fijery, ilay fomba fiasa, ilay fomba fanao teo aloha teo zany tena tsy nety. Mila manaiky an'izay aloha sika. Fa raha mbola manamary tena sika dia mbola tsy fibebahana zany. Tsy mbola fibebahana zany. Fa tena mila miaiky aloha tsika ny amin'ny hoe diso izay Andriamanitra. Tena anatin'ny fonao mihitsy aloha ilay fiaikena ny amin'ny hoe tsy nety ilay zavatra izay natao. Ny faharoa teo dia ny hoe avoaka ny vava. Mety misy any olona resy lahatra hoe tsy nety ny nataony fa tsy mety miaiky izy. Ary tsy fibebahana zany. Fa ny fibebahana dia mila avoaka ny vavanao mihitsy ilay hoe diso izay. Zany ianao zany mila conscient mihitsy hoe inona ilay tsy nety nataonao. Tononinao, lazainao mihitsy ilay izy fa tsy hoe mifona izay Andriamanitra dia izay fotsiny. Inona ilay tsy nety hifonanao, inona ilay fahadisoanao. Izay rehetra ampatsahivon'ny fanahy masina anao dia teneninao, tononinao, tany sainao daholo. Fa izay tsy tadidinao moa dia ny fanahy masina ny mamonjy ny fahalementsika mifona ihany koa ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mila tenenina mihitsy zany ilay izy. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 150 rehefa mibebaka Davida dia tena nitany saina ilay izy. Dia mbola mahafisy ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ianao. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina ozy ny oabolana fa izay mitsotra ka mahafoy izany no azo famindram-po. Mila mitsotra ianao, mila lazainao mihitsy ilay izy zany. Raha miresaka zany tsika hoe vahoaka sy mpitondra mibebaka
dia misy fiaikekeloka tokony ho atao eo. Mila manaiky, mila zay hoe confession, mila miteny mihitsy zany amin'ny hoe diso. Ny mpitondra dia manaiky diso, ny vahoaka dia manaiky fa diso. Le fahadisotsika ny tena be dia be rehefa tena dinihany, tena be dia be rehefa tena dinihany no fahadisotsika io. Raha tsy laza fotsiny afa-tsy hoe ny fifankatiavana. Voazarazara ny resaka antoko politika isika, voazarazara ny resaka antoko-pivavahana, voazarazara ny resaka foko samihafa, ary dia mifankahala sy mifanenjika sy mifanaratsy. Izany rehetrarehetra izany dia efa fahadisoana daholo. Mila ekena hoe Andriamanitra ho diso zahay fa tsy nifankatia zahay, tsy nihavana zahay, tsy nanao ny sitraponao zahay. Izany rehetrarehetra izany dia mila ekena mihitsy. Mila miresy lavitra zany inona le tsy nety dia lazainao amin'ny vavanao zany iny tsy nety iny, fa tsy hoe ataonao bambaray fotsiny hoe mifona zay Andriamanitra dia zay. Tsy zay le fibebahana, fa mila miaika ianao hoe inona le tsy nety dia ekenao mihitsy le izy. Ny fahatelo izy ato dia hoe ampiarina amin'ny atao. Io le fampiarana io matetika ny tena banga ka mahatonga ny fibebahan'ny olona tsy feno, dia miverina manao indray izy, miverina indray izy ny zavatra zay efa nibebahana, satria eo amin'le fampiarana zany io le hoe mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Ampiarinao amin'ny ataonao le izy, misy vokany eo amin'ny fiainanao mihitsy le fifonanao, zany hoe tsy manatanteraka an'iny ianao, miova ianao ny fiainanao zany, miala amin'iny zavatra iny mihitsy ianao dia hita mivaingana mihitsy ny amin'ny hoe miova le famindran'le olona, miova le fomba fisainana sy le fomba fijery, le fomba fanaovan-javatra, miova. Karaha mitenitsika hoe vahoaka sy mpitondra mibebaka dia tokony isy fiovana fomba fiasa mihitsy ao. Tokony misy zavatra azo tsapahitanana mivaingana mihitsy hita eo ny amin'ny hoe miala tamin'ny ohatran'izao dia nanao zavatra ohatran'izao. Ataoko fotsiny izao hoe ny vahoaka. Ny vahoaka dia mifanaratsy. Ianao zany raha hoe hibebaka ianao dia tena ozy ianao manao hoe manapa-kevitra fa manomboka androany tsy hanaratsy na hiteny hafahafa momba ny olona ohatran'izao tsony. Manomboka zao zany dia anao ohatran'izao amin'izay. Zay le asan'ny fibebahana zay ny fanahy masina ny manampy antsika hanateraka an'izay. Sarotra le izy, fa ny fanan'Andriamanitra ny manampy antsika rehefa vonona antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tahak'izay koa ny mpitondra, tena hoe manana fahavononana mihitsy hoe andeha amin'ny fitiavana, andeha amin'ny fahamarinana, andeha dia atao daholo izay fomba rehetra ahafahana manatanteraka an'izay. Izay le atao hoe fibebahana, niova mihitsy. Ary rehefa miresaka hoe mpitondra, tsy any amin'ny hoe mpitondra hoe filoham-pirenena no ambarako amin'izany akory, tsy izy irery ihany no mpitondra, fa ao anatin'izany daholo, manomboka any amin'ny région, ny district, ny commune, ny fokontany. Mila manova toe-tsaina daholo tsika rehetrarehetra ka miala amin'le fomba fiainana manao mahazatra taloha, ny fitiavan-tena, ny halatra, ny afetsifetsena samihafa. Rehefa tsy miovany amin'izany sika dia tsy tanteraka mihitsy atao hoe fibebahana io. Ary mila resy lavitra hoe tsy nety, fa zany no mahatonga ny firenentsika mahantra ohatran'io. Zany mahatonga firenentsika mahantra ohatran'io. Dia mila manova an'izay tsika. Ary ny mpitondra koa tsy hoe mpitondra fanjakana ihany, fa ny mpitondra fivavahana ihany koa dia mila miova toe-tsaina. Fa tsy mety intsony tia mifanenjika sy mifanaratsy sy mifankahala ity. Fa raha tiantsika koa ny androso dia tsy maintsy mihavana isika. Kanizany izy fiangonana mitory an'Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina, mitory an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia mila mihavana isika. Mila manova fomba fiasa mihitsy indray ny fiangonana ny amin'ny hoe andao ary hibebaka, andao ary hanova, andao ary hifankatia, andao hiainantsika mihitsy le didin'Andriamanitra, fa tsy ilay fifankahalana sy fifanenjehana atao intsony no hiainana. Izay le atao hoe fibebahana. Ka tena vonina ao amin'izany ve isika? Tena vonina ao amin'izany ve isika? Fa izay ny takian'Andriamanitra, ary izany no nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tantara faharoa, toko fahafito, andininy faha-170 manao hoe raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka, hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiainao any an-danitra aho, amela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Io fanasitranana ny tany io ry havana, tena takian'Andriamanitra ny fibebahantsika. Takian'Andriamanitra fibebahantsika amin'io. Ary za dia miteny amintsika, fa raha tena vonona ny mpitondra, raha tena vonona ny vahoaka ka tena hoe hibebaka sika, hibebaka ao anatin'Andriamanitra sika, tena isy fahagagana ho ataon'Andriamanitra amin'ny firenentsika. Izay le hoe hanasitrana ny taniny ao, hanasitrana ny taniny ao. Izany rehetra izany nefa tsy ho tanteraka raha tsy miova mihitsy alohan'ny toe-tsaintsika. Oka mihitsy izay tia fifanenjehana, tsy fifankatiavana,
ny kolotsaintsika sy ny sotoavina malagasy dia fihavanana ka tena aoka mihitsy zay io fifalinjehana sy fifankahalana io fa raha mbola io no entintsika dia tsy tavavoaka mihitsy sika tsy ho tanteraka mihitsy ilay fibebahana fantatsika tsara ny tantaran'ny Ninive firenena iray manontolo izay tena hoe efa ho ravan'Andriamanitra mihitsy io firenena io fa rehefa nibebaka rehefa nifona rehefa niova ny vahoaka ka hatramin'ny mpitondra dia namindra fo Andriamanitra namindra fo Andriamanitra andaontsika hibebaka andaontsika hifona andaontsika hiova andao hiova fa fotoana fiovana zao ry havana fa tsy dradradradraina fotsiny dia hifanometsina antsika nefa ianao tsy miova akory ny toe-tsainao tsy miova mihitsy ny fomba fiainanao fa mbola le fahotana sy faharatsiana ihany miainga aminao anie ny fibebahana miainga aminao anie ny fanavaozana ny firenena miainga amin'ny sambatan'olona fa rehefa tena mibebaka sika ka manaiky hiova tafavoaka ny firenentsika tafavoaka ny firenentsika hivavaka isika misaotranao zay ry tompo Andriamanitra arainay eo fa mbola fitiavanao matoa mbola azo toriana zany afatra zany ho an'ny vahoaka sy ho an'ny mpitondra na izany iza na andre izany teny zany dia aoka tsy hiverina foana ny teny raha tsy nahatanteraka izay nanirahanao azy ny fanirinay ny etaetanay dia ho tanteraka tokoa ny fibebahana ny fitodiana aminao Andriamanitra ray zanaka fanay masina ho an'ny firenenay ka tena ho tany sambatra tokoa lay Madagasikara-nay ho voninahitra ao Andriamanitra reriany zany ka tsy noho ny herinay nanao ny tanjakay fa noho ny herinao mahagaga no nahatafavoaka ny firenenay amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen. Tanina,
Izahar tumpong inu manantena Nazahar wow anafau ilaiti nusira Funtemi taninai famitali Funtemu famitali Izahar tumpong inu manantena Nazahar wow anafau ilaiti nusira tumpong inu manantena Nazahar wow anafau ilaiti nusira wow anafau ilaiti nusira